Androantsika dia hijery tenin'Andriamanitra anankiray izay milaza hoe ny fitsarana ny mpino. Tsarovy ry havana fa misy fitsarana tsy ho an'ny jentilisa ihany, tsy ho an'izay tsy manana an'Andriamanitra ihany fa misy fitsarana miandry antsika mpino koa any an-danitra any. Raha ho avy Jesosy haka antsika fiangonana dia misy fitsarana lehibe mbola ho atrehantsika mpino tsirairay avy, ary tsisy hafa miala amin'izany tsika eo anatrehan Jesosy Kristy fa tsy maintsy andray izany fitsarana izany, hiatrika izany fitsarana izany eo anatrehan'Andriamanitra ny mpino rehetra izany. Korinthiana 2:5 dia raisintsika eo amin'ny 10 io tenin'Andriamanitra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Averina indray mandeha ny tenin'Andriamanitra. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Eto Paoly dia tena manamafy mihitsy fa isika rehetra tsisy afaka miala-maina zany fa na izaho na ianao niza ny rehetrarehetra ozy ny tenin'Andriamanitra, ny olona rehetra ihany koa izy ny tenin'Andriamanitra dia tsisy afaka hiala-maina fa tsy maintsy hiatrika ny fitsaran'i Jesosy Kristy tsika raha fa tonga any an-danitra any. Eto tsika aloha mbola fitsaran'olombelona mbola mety andalovantsika eto, mbola hiainantsika, fa izany fitsaran'i Kristy izany mety afaka ianao, mety mbola ho afaka ianao amin'ny fitsaran'ny olombelona, fa amin'ny fitsaran'i Kristy tsika dia tsisy ho afaka na dia iray azany, tsisy afaka miala-maina ho aminao amin'izany fitsaran'i Kristy izany rehefa miverina Jesosy Kristy, satria izy efa niteny hoe ho avy indray hakanareo izy hiverina izy zany haka ny fiangonana dia ho eo anatrehantsika fiangonana tsirairay hiatrika izay fitsarana izay. Dao mba jerentsika hoe izany tenin'Andriamanitra milaza an'izay hoe hiverina ho haka ny fiangonana izay Jesosy atao anatin'ity baiboly ity manko no ahitantsika fahamarinana. Raha miteny mety tsy ino anao fa raha ny baiboly no miteny dia mino anao satria tenin'Andriamanitra ny baiboly. Jaona 4:4 dia ny 9:7 no raisintsika ny tenin'Andriamanitra. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo. Eto Jesosy dia miteny hoe ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho izy dia ho avy indray ozy izy ka andray anareo. Ho avy ny tompo aminao raha ho avy ny Jesosy dia hakatsika. Ary hoe raha fa andeha hakatsika Jesosy dia tsy tonga dia hoe andeha hitsotsotra any amin'ny sahany edeny tsika, raha hitsotsotra any eo anilan'i Jesosy fotsiny tena hoe fa zay zany, fa tsarovy fa mbola misy fitsarana. Misy fitsarana ozy ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny fitsarana io dia fitsarana tena matotra, sy fitsarana tena matahotra ozy ny tenin'Andriamanitra. Fitsarana matotra ary matahotra satria mety ho izy ny fatiantoka amin'izany fiavian'i Jesosy zany, mety ho izy ny henatra amin'izany fiavian'i Jesosy zany, mety ho izy ihany koa amin'izany ny fitsarana ny asa izay nataontsika. Mety izy ny henatra ozy ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika izay tenin'Andriamanitra izay raha marina ladiso ao amin'ny Jaona 1. Jaona 1:2 dia eo amin'ny 9:20 ny raisintsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy: ary ankehitriny anaka mitoera eo aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy ho menatra eo anatreny amin'ny fiaviany. Koa ankehitriny anaka mitoera eo aminy mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy
ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Eto tsaorina ihany koa dia niteny hoe mitoera tsara ozy izy eo aminy mba tsy hananantsika enatra ozy izy amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Niteny taminao ateo hoe mety misy enatra azon'ny kristianina amin'izany fitsarany Jesosy Kristy zany, satria nahoana raha fa hitsaratsika Jesosy dia hoy foana ilay mpanompon'Andriamanitra izay mitondra sy mitarika antsika hoe amin'izay fotoana izay tsy haintsika raha efa misy écran be any an-danitra any hain'Andriamanitra any manao zany lanitra any Andriamanitra natao ny ranomasina fagagana be io rivotra zay ivelomantsika ohatr'izao io ary hain'Andriamanitra atao. Ahoana ny tsy ahaizan'Andriamanitra mametraka écran be any an-danitra any ary eo no asehony miharihary izay rehetra nataontsika tetỳ ambonin'ny tany. Asehon'Andriamanitra miharihary eo ary tsy izaosenao tsy zasy Jesosy rery ihany nijery zany caméra zany na tonga any an-danitra any fa ny mpino rehetrarehetra mihitsiny avirina tamin'ny bako areo dahoana ny zavatra nataonao zao nanao ohatr'izao ianao tena tany nanao ohatr'izao ianao tena tany jerety ianao mba nitarika tao am-piangonana nitory hoe zao natao rehefa ny zavatra niteneninao dia tsisy nitanterahanao ahoana ozy natao za dia nitarika raha ty nefa ny zavatra nataoko hoe tena tsy mifanaraka amin'ny zavatra nytonoany ny vavako. Homenatra tanteraka ary tena ho isofaty antoka hoe tahak'izay fa tena ninona fa inony ty loza nataoko any vo tsapa ny faty antoka any vo hita ny faty antoka rehetrarehetra. Tsarovy havana fa tsy maintsy aseho miharihary miasa zay nataontsika rehetra tetỳ ambonin'ny tany rehefa ho avy ny fotoana zay hitsaran'Andriamanitra atsika tsy maintsy aseho ozy ny tenin'Andriamanitra miharihary ny zavatra rehetra zay nataontsika tetỳ ambonin'ny tany raha fa tonga ny fitsaran'i Jesosy Kristy asika amin'izany fotoana zany dia aseho miharihary eo ny teny rehetra zay nanaoko ny vavako tetỳ ambonin'ny tany. Ozy ny tenin'Andriamanitra aloha hoe zay rehetra miditra amin'ny vava ozy izy no maloto fa zay rehetra mivoaka amin'ny vava satria zany efa eo ny teny rehetra zay nambarako tetỳ ambonin'ny tany raha ohatra fotsiny amin'izao mitory ny tenin'Andriamanitra zao ka zay tsy nolazain'Andriamanitra no teneniko dia ho tsaran'Andriamanitra amin'izay ny teny rehetra zay nalaoko ny vavako tetỳ ambonin'ny tany nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra nanao tsinitsinina an'Andriamanitra natafitohina ny namako dia ho hita miharihary zany rehefa ho avy ny fitsarana any an-danitra any. Misy tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Mateo 4:10 dia ny 6:telopolo ny jerentsika ka hatramin'ny 7:telopolo. Ary lazaiko aminareo fa ampamoaina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay nataony fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Eto zany dia tena mazava ary tena marina mihitsy hoe ampamoaina ny olona amin'ny teny rehetra izay nalaoko ny vavany. Zany ny teny izay fa tenin'Andriamanitra izay tsy miforonoko izay fa hitantsika mihitsy ny toko sy andininy hoe ampamoaina ny kristianina amin'ny teny rehetra izay nalaoko ny vavako sy ny tenin'Andriamanitra fa ny teninao mamarina anao ary ny teninao namamelohana anao sy ny tenin'Andriamanitra. Ampamoaintsika tandremo ny vava voakatsika tandremo ny vava voakatsika kristianina tsika kristianina ngefa tsy tokony ilay kristianina miteny mampalahelo intsony na mampalahelo an'Andriamanitra na mampalahelo ny hafa. Tsika kristianina miteny avoakatsika dia fa teny tokony miteny mitory fahasoavana mitory fitahina zay teny tena tokony tena hivoaka ao anatin'ny vavan'ny kristianina. Raha ny tenin'ny kristianina tsy teny mandratra ny fondralana intsony hoe aminao tsy teny manao mampalahelo ny hafa intsony ny tokony hivoaka ao am-bavantsika
fa tena tokony telo fitahiana nireny hafa reny amin'ireny rahalahintsika reny amin'ireny rahavavitsika reny dia tokony izay mihitsy miteny zay avoaka ny vavantsika fa mbola ampamoaintsika riavana miteny zay avoaka ny vavantsika mila mitandrintsika hoe aminao mila mitandrintsika indray mankony lazaintsika fa tsy dia mavesatra loatra tsy dia mampaninona loatra na dia miteny masika ary ty vavantsika ty indraindray na dia miteny mampalahelo ao ty vavantsika ty indraindray drandray ty teny ndraindray tena hoe mahatafitohana mihitsy ny teny avoaka n'ity vavantsika ty indraindray a matafitohana ny hafa fa mila mitandrintsika ozy ny tenin'Andriamanitra mba tsy raha fa tonga ny fitsarana antsika ry havany dia ny tenintsika nanamelohan'Andriamanitra antsika zay tenintsika zay ve tsika aza navita nino an' Jesosy Kristy izay tsy hitantsika tsika aza navita mandray an' Jesosy Kristy Kristy teo amin'ny fiainantsika nefa ny teny kely izay navoaka ny vavantsika no tsy tandritsika nahatonga fanamelohana antsika eo amin'ny fitsarana mila tena mitandrina isan'andro ny an'ny teny izay rehetra alokon'ny vavantsika hoe amina hoe oka ny teny izay alokon'ny vavako a mba teny mitondra fitahiana teny anonona fitahiana teny anonona fahasoavana ho an'ny hafa fa tsy teny a anome fanafitohinana teny a amin'ny alahelo a ho an'ny hafa izany eo anatrehan'izany fitsarana izany ihany koa tsika dia mbola ariarin'Andriamanitra eo ihany koa arin' Jesosy eo ihany koa zany hoe inona ny antony nanosika atsika anao zavatra ho an'Andriamanitra inona ny tena nanosika anahy sy anao anao zavatra an'Andriamanitra tena ho an'Andriamanitra marina ve tena fitiavana ho an'Andriamanitra marina ve sa noho ny ampastera ariarin'Andriamanitra tsarofa ny Andriamanitra zay tompoko sy tomponao a mamatatra ny vo sy ny fo za tsy malala ny eo am-ponao a za tsy mpaminany mpanompon'Andriamanitra tsy malala ny eo am-pontsika fa Andriamanitra mahalala tsara ny eo am-pontsika ny amin'izay rehetra ataontsika ho an'Andriamanitra inona ny nanosika anao zavatra ho an'Andriamanitra ozy ny tenin'Andriamanitra dao mpajerentsika samy tenin'Andriamanitra zany na marina na diso Korinthianina voalohany a toko faefatra dia ny 15 a izay manao hoe koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo mampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo eto ny tenin'Andriamanitra dia ozay mampiseho mampiariary ny zavatra nataonao raha fanindanitra any dia miseho miariary hoe aminao ny zavatra nataontsika ho an'Andriamanitra hitantsika tamin'ny lay tao anatin'ny baiboly lay vehivavy mpitondra tena anankiray izay nanome an'i Jesosy lay nanome fanatitra dia nisy lehilahy anankiray mpanan-karena raha nanome dia nanome tena nanome betsaka fa lay vehivavy ray mpitondra tena dia nanome kely tena kely fa tena vokatry ny fony tsy nyrehare mihitsy izy hoe za manambe dia ty fa lay tena nananany a ary lay tena vokatry ny fony a zay no nomeny an'Andriamanitra zay akontakin'Andriamanitra amintsika rehefa manao zavatra ho an'Andriamanitra tsika hoe tena zavatra vokatry ny fonao hoe tena zavatra tena hoe ao am-ponao hoe kinona ny manosika atsika anao zavatra ho an'Andriamanitra ny fitiavantsika an'Andriamanitra anao an'izao a satria tiako Andriamanitra ataoko izao satria tiako Andriamanitra drandray eny ny kristianina raha fa manao zavatra an'Andriamanitra tahaka n'ilay niteneniko taminao hoe drandray fihariana drandray nanaovana zavatra ho an'Andriamanitra drandray tsy vokatry ny fo drandray tsy fitiavana an'Andriamanitra drandray ena maso drandray ny anaovantsika anomezatsika an'Andriamanitra ny anaovantsika zavatra ho an'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy mitaka an'izay fa ny an'Andriamanitra dia izao hoe manao ianao a satria tianao izy manao zavatra ho an'Andriamanitra ianao a satria tiako Andriamanitra dia manao a tiako Andriamanitra dia ataoko izay teneniny amiko tiako Andriamanitra dia ekeko ny teniny manao zavatra ho an'Andriamanitra zay nanosika aho anao zavatra an'Andriamanitra dia ny fitiavako azy hita miariary ihany koa raha fa tonga ny fotoam-pitsarana ny toe-pontsika kristianina
ny toe-pontsika kristianina dia iseho miariary eo anatrehan'ny Kristy ary iseho miariary eo anatrehantsika. Hitantsika amin'izany mety tonga tafotoana angamitsika tena nanana zao toe-po zao tokoa fe za tany an-tany tena zao toe-po zao fe nananako lay toe-po tena tsy mahay mandefitra, lay toe-po tena tsy mahay mandefitra. Tsarovy ry havana fa Jesosy Kristy azany nahay nandefitra lay toe-po tena tsy nahay nanetry tena. Jesosy Kristy aza nanetry tena tanteraka tamin'izy tety ambony tany, nanasa ny tongotra ny mpianany. Zay ny toe-po tadiavin'i Jesosy amintsika ankehitriny. Lay toe-po tsy mora misandoatra amin'ny zavatra tsy dia misy dikany loatra. Kinona moa mahatonga ny mpino ankehitriny betsaka miala amin'ny fanomponan'Andriamanitra, mahatonga ny mpino betsaka miteradraraka amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Misy zavatra kely indraindray tsy dia hita loatra hoe tena mavesatra, tsy dia hita loatra hoe tena zavatra hoe tena hoe grave, fa zay dia mampiala Kristy amina fanomponan'Andriamanitra. Toe-pontsika amboariny toe-pontsika ry havana. Lay Andriamanitra topontsika dia efa atao anatintsika. Tokony tahaka ny toe-pon'i Jesosy zay topontsika mihitsy ny toe-pontsika zany, toe-pontsika kristianina. Lay Andriamanitra manana toe-po tia mandefitra, manana toe-po tia mahay manetry tena. Lay Andriamanitra manana toe-po tsy misandoatra, lay manana toe-po tsy mangahala. Toe-pontsika nge tokony tahaka izany mihitsy. Toe-pon'ny kristianina dia lay kristianina tsy tia tokony mangahala mihitsy. Ampianarintsika hoe tiava ny fahavalonao, ny vavao izay manenjika anao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Zay toe-po zay ilain'i Jesosy amintsika, lay toe-po manam-pitiavana tahaka ny fitiavan'i Jesosy. Zany toe-po tian'Andriamanitra ho hita amintsika kristianina hoe toe-po be fitiavana. Zay ilain'Andriamanitra amintsika. Ataontsika jery tenin'Andriamanitra kely anankiray indray amin'izay toe-pontsika izay hoe anamarinantsika anazy eo amin'ny Matios 5 dia 22. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahy dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana, ary nazovina no anao amin'ny rahalahy hoe olom-pona ianao dia mendrika ho elohina amin'ny synedroina, ary nazovina ianao amin'ny foka ialahy dia mendrika ho ao amin'ny elo mirehitrafo. Etontsika ihany koa zany dia tokony tsy mora isandoatra. Eto ny toe-pontsika dia toe-po tena tokony toe-po be fitiavana, toe-po mahay mandefitra ho iaminao. Tsy raha fa soena amin'ny rahalahintsika na ny rahavavitsika dia manompa azy. Ndraindraiky kristianina ny poniny na mipainy anazy fa tsy ambavany. Indray tsika kristianina tena ny olona manana an'izay toe-tsaina izay mihitsy any anatin'ny fontsika dia mitahiry ratsy ho an'ny rahalahintsika, ho an'ny rahavavitsika. Any anatin'ny fontsika dia mavita mihitsy mangahala andreny rahalahintsika sy rahavavitsika ireny. Fa Andriamanitra eto miteny antsika ny tenin'Andriamanitra hoe ho elohina amin'ny fitsarantsika ozy izay tezitra amin'ny rahalahintsika, ary any amin'ny farimy rehetrafo ozy izy. Fahotana ihany koa zany manana toe-po maloto, mana ratsy andreny rahalahy sy rahavavitsika ireny. Eny fa na dia izao tontolo izao aza nge dia tokony tsy hanana toe-po tahaka izany mihitsy ny kristianina e. Tsika anie ny fahazavana, tsika no fitaratra izao tontolo izao. Tokony asehontsika miariary mihitsy hoe zay kristianina dia efa kristianina niova fo e. Tsika nge efa niova fo e, fa lasa ny zavatra tahoindra fa tonga vaovao. Efa tokony tena hoe miaina tanteraka amin'ny zavatra vaovaontsika dia miaina amin'ny fiainana kristianina. Miainana amin'ny fiainana kristianina dia lay kristianina madio-po, lay kristianina be fitiavana, lay kristianina tsy miavona po, lay kristianina tsy mitahiry alahelo ao anatin'ny fotsony. Indraindray matafitohina ny namana indraindray tehirizina ao am-po mihitsy nylay alahelo indraindray. Indray aloha dia ohatran'izao zao e. Raha nataony ny tamiko tsy ho adinoko mandrakizay ao am-po ao. Raha nataony ny tamiko dia hitany tsara mihitsy fa dia tsy maintsy mivaly amin'iny. Tena manosony zany angery havany hoe raha ratsy ny nataony taminao dia tsy maintsy ratsy koa ny valy aminy.
tsika kristianina ho ihany taminao hoe tokony efa teny mitondra fahasoavana manonona fahasoavana ny evoaka ny vavantsika ny teny mitondra fitahiana ihany koa manonona fitahiana no avoaka ny vavantsika kristianina fa tsy teny ratsy mitsony a izay sady manimba antsika no manimba ny hafa ihany koa amin'izany iariary aminao iariary tsisy miafina samy toe-potsika zany mety hiteny angambeny ianao hoe zany raha fahavovonjy dia efa nino an' Jesosy Kristy fa raha fahavovonjy a dia izay ihany ena mariny zany raha fanino an' Jesosy Kristy tsika teo amin'ny fiainatsika nadray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainatsika ino fa izy ilay Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty a dia voavonjytsika fa izao kosa nefany tsy maintsy ho tsaraina ary tsy maintsy ho ahariary ny zavatra izay rehetra nataontsika raha nanao tsara tsika dia ty ambonin'ny tany a dia andray ny tsara ihany koa tsika any an-danitra re tsara ny raisitsika izay nataontsika ty ambonin'ny tany dia ho raisitsika tanteraka any an-danitra azy zany ho raisitsika eo anatrehan'Andriamanitra misy tenin'Andriamanitra any miteny hoe tsy maintsy ho sedraina ny zavatra rehetra izay nataontsika izay rehetra nataontsika ho an'Andriamanitra ho hita miariary zany hoe aminao sy anao hita ny tompo ary hitako ary hita ny namako ihany koa izay rehetra nataoko ho an'Andriamanitra raha tonga any an-danitra any hoe raha fasedraina amin'ny afo dia ho levona daholo ve sa mba misy nitsangana ihany ozy ilay mpanompon'Andriamanitra mitondra antsika hoe sao dia hatramin'ny sobika izay asiana azy dia ho levona daholo levon'ny afo oka mba tsy ho tonga amintsika hoe zany hoe lay sobika izay nandanjaina ny zavatra rehetra izay vitantsika dia ho levona ihany koa noho ny zavatra izay nataontsika izay tsy tena akasitrahan'Andriamanitra loatra mila mitandrintsika ry havana mila mitandrintsika amin'izao fanompontsika an'Andriamanitra zao mila mitandrintsika amin'ny asantsika rehetra izay ataontsika ao an'Andriamanitra amin'izao fotoana mbola velomantsika mbola ahafahantsika manompo an'Andriamanitra zao dia mila mitandrintsika mila tena tokony fantatsika mihitsy a eo amin'izao fanarantsika an'Andriamanitra zao hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko an'Andriamanitra ty mba tena zavatra akasitranan'Andriamanitra ve ty zavatra ataoko an'Andriamanitra ty ndraindraytsika manko mieritreritra hoe tsy mahita ny olona eno ia aminao tsy mahita ny olona fa Andriamanitra efa mahatahiry an'izay rehetra nataontsika ty ambonin'ny tany eny an-danitra any na ny ratsy na ny tsara dia voatahirin'Andriamanitra ny daholo zany ary asehony amin'ny andro ray azy atongavantsika amin'ny andro ray izay hitsarana antsika ho asehon'Andriamanitra ny ariary ho aminao ary tsisy hafa-miara mbola tohizako ihany ny tenin'Andriamanitra teny ateo hoe nitoetontsika fa ny asa miafy nataontsika ihany koa ety ambonin'ny tany ety a dia mbola ho asehon'Andriamanitra miariary ihany koa zany ijery tenin'Andriamanitra tsika mba nampirofontsika an'izany hoe inona izany asa miafina ataontsika ety ambonin'ny tany zany marika toko faefatra teny andininy faharoa amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy aseho ety ambonin'ny tanytsika mbola afaka miafinafina rehefa manao zavatra mbola afaka miafinafina hoe tsy mahita ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahita ny raha vavy aniny tsy mahita ny raha nadahaniny fa raha fa tonga any an-danitsika dia tsy maintsy hita miariary ny rehetrarehetra iny tsy maintsy hita miariary ny asa miafina rehetra izay nataontsika no izantsika kristianina dia tokony tena hoe tokony ho araky ny sitrapon'Andriamanitra re izay ny tena tokony asa ataontsika ety ambonin'ny tany ndraindray manko tsika raha fa manao asa fotsiny raha ohatra zany alaina za ihany nalaiko ohatra raha fa irahana mandeha mitory filazantsara dia ampahirezana mba hitory filazantsara foana mpino eniko zany isan-kalahady atao am-piangonana toriny filazantsara zareo reny fanasany reny tondra any anaty boketrako tondra raha fa mandeha miasa mitondra raha fa mandehandeha eny ville fa raha fa mahita malagasy a tokony izarako an'izy reny dia tsy ataoko tsomeko toriniko tsara ao anaty boketrako ihany le fanasana tsy izaraiko tsy mety mitory ary fa misy olona tokony hitoriana amin'ny filazantsara tsy ataoko tsy mahita pastera tsy
tsy mahita ny diako fa io Andriamanitra io mahita. Raha fa tonga ny fotoana ray dia ampahafantarin'Andriamanitra antsika reny. Tia miasa miafina zay nataonao ry madamo bako a. Nahita ianao vehivavy ohatr'izao io vehivavy io hita eo mihitsy ka fa io vehivavy. Tokony omezanao omenao fanasana. Efa tsy nomenao. Tsy nozarainao ilay fanasana fa nataonao tao anaty poketranao. Nameno ny poketranao tao fotsiny. Hory hafa ho hitan'Andriamanitra ny aza atao tsinotsinona intsony. Andao manomboka androany tena tsy ataontsika tsinotsinona intsony. Indray mieritreritra hoe mafy ty asana mpanompon'Andriamanitra ity. Mijery ny mpanompon'Andriamanitra zay mitondra antsika iny a. Maseny mizara mpino. Zara an'ity fanasana ity. Dao mba hiaray azy tsika mba hizara an'ity fanasana ity. Fa za manamafy ny foko mihitsy. Tsy ataoko ilay zavatra. Tsy manao a. Manaiky fotsiny eto mitondra n'ilay zavatra fa raha fa ny ambadika any ahako tsy ataoko ilay izy. Mampalahelo an'Andriamanitra ny izay fiafany. Ny tsy fankatoavantsika ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra iny koa dia mampalahelo an'Andriamanitra. Miasa fatratra mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra iny mba hampandroso izao fanjakan'Andriamanitra izao. Fa tsika mpiara-miasa indraindray manao asa miafina. Manao asa miafina. Tsisy mahita dia tsy manao tsika fa tsy rofo Andriamanitra mahita. Mahita ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy takona zay tsy hita na miafina zay tsy aseho ozy ny tenin'Andriamanitra teo. Hitan'Andriamanitra daholo say. Oka tena hitana ny saosy anao manomboka androany ny zavatra zay ataoko any amin'ny maizimaizina any iny. Miasa miafina zay ataoko any iny dia hitan'Andriamanitra daholo. Hita miariary ozy ny tenin'Andriamanitra. Miasa miafina zay ho ataontsika. Hita miariary raha fa tonga ny fitsarana any an-danitra dia ho asehon'Andriamanitra miariary miasa rehetra zay nataontsika ho an'Andriamanitra dia ambony tany. Miasa fanompoana ihany koa dia ao anatin'izany. Zao asa fanompontsika an'Andriamanitra izao dia mbola ho asehon'Andriamanitra miariary amintsika tsirairay hoe nanao asa fanompona ianao teny ambony tany. Mba nataonao tamin'ny fonao tokoa ve reny asa fanompony reny? Mba tena tamin'ny fonao feno fitiavana an'Andriamanitra ve reny asa fanompona zay nataonao an'Andriamanitra reny teny ambony tany? Sa ena maso fotsiny indraindray? Raha fa mitarika fotoana ianao ve dia mba tena tamin'ny fonao feno fitiavana an'Andriamanitra? Reny asa fanompona zay nataonao reny. Rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ve ianao raha fa voatendry mba hitory ny tenin'Andriamanitra ve ianao dia mba tena nataonao tamin'ny fonao. Tsy tamin'ny fofeno gologolonana na tamin'ny fofeno fahatezerana hoe ahoana ity aiza na aiza koa ty ahoana ty. Zay asa fanompona rehetra nataonao an'Andriamanitra ve mba tena atao amponao mihitsy ve izy reny? Hita miariary reny raha tena nataonao tamin'ny fonao tokoa dia tena ho hitan'Andriamanitra. Ary raha tsy nataonao tamin'ny fonao dia ho hitantsika sy ho hitan'Andriamanitra izy reny. Androantsika ry havana na dia ho avy ary Jesosy rapitso dia mbola misy fotoana azontsika anoherana zay rehetra tsy nety teo amin'izao fanarahantsika an'Andriamanitra izao. Aminao raha ho avy ary Jesosy rariva raha alina dia mbola misy fotoana azontsika anoherana betsaka dia betsaka amin'izao fanarahantsika ny asa zay nataontsika ho an'Andriamanitra ety ambony tany. Ho tsaraintsika ozy ny tenin'Andriamanitra ary aseho miariary zay rehetra asa vitantsika tety ambony tany. Raha fitinina tenin'Andriamanitra dia izao hoe mbola mpamoaina ny mpino amin'ny fatokinana tsy ampy fatokina an'Andriamanitra. Amin'ny asa zay nataony an'Andriamanitra ho ampamoaina, ho aseho, ho avoaka eo daholo zay rehetra nataontsika tamin'ny nanaovantsika ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra. Tamin'izay rehetra nanarahantsika an'Andriamanitra tety ambony tany dia mbola aseho miariary eo anatrehako sy eo anatrehan'ny olona rehetrarehetra eo anatrehan'Andriamanitra zay rehetra natoko ho an'Andriamanitra dia ty ambony